fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Fanentanana fiboana antrano namoany zandary alika mihitsy. Sabotsy 20 martsa 20 falo mitafaminao lay tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampalalamovan'ny MBS amin'ity sabotsy alina ity manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Atreto dia misy 20 na tamin'ity sabotsy mitotao vovonana ireo voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara ary araka ny tatitra izay azo avy eny amin'ny professeur Vololtina Anta izay mpitondra tenin'ny foibe mpibaikona momba ny coronavirus ny tolakandro teo. Tsy ahitana soritra retina kosa ny 20 amin'ireo olona ireo ary ny 5 amin'izy ireo dia ahitana soritra retina, ny 3 dia somary sepitsepitra ary tsy mbola nisy kosa treto ireo namony ainy. Dia zay no makasika iny vaovao iny fa mbola mikasika an'izay resaka coronavirus izay atrany dia isan'ireo toerana izay andraisana ireo mpandeha nandeha tamin'ireo zotra mpiara-manidina tonga teto Madagasikara teo anelanelan'ny 15 martsa hatramin'ny 16 martsa lasa teo ny eny amin'ny hôpitaly Manarapenitra eny. Misy amin'izy ireo amin'izao fotoana izao no velo taraina. Andeha horantsika avy hatrany ny andinindinin izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Ny 17 martsa lasa teo no tonga teny amin'ny hôpitaly Manarapenitra ny ampahany amin'ireo mpandeha tamin'ny sidina avy any Maurice sy avy any Paris France. Aiboka izy ireo ary isany tokony atao fitiliana. Ny olana nefa hatramin'izao dia mbola tsy misy fijerena azy ireo. Manaby ireto mpandeha ireto sao ifindran'ny aretina raha toka tsy mitondra ilay tsimikaretina COVID-19. Toy izao ny resaka ny fanaovanay tamin'izy ireo Antaroby. Efa tamin'ny herinandro ity zany presque nisy tonga daholo e. Antaroby dia tamin'ny lakamisy dia zoma dia androany tsisy tonga. Androany tsisy tonga. Fa le anankiroa vehivavy maliny moa manakory tsara oviana ny tonga avy aiza ireo? Hitanao zao ireo vehivavy ireo zao niaraka amiko avy any Maurice avion ray tamiko. Fa le aferin'ny zareo amizay zany tsy haiko hoe taiza ry zareo nanao confinement sy hoe taiza fa zareo vao tonga tato omaly hariva. Nefa niaraka vola taminay. Niaraka vola taminay. Dia omaly foana ry zareo efa nalefa noty. Le angatanareo zany zao hoe accélérena ny test, le masque sy ny sisa prise en charge tsisy mikarakara. Zay le izy fa le tena important zany tena le test zany tena important aminay satria na zay samby zay arany zay tsy fisikasibosy zay nefa zay tsy afaka mambatanay manokana koa fa zay tsy andeha hoe zay tokony tenanay. Ary mba misy dokotera mijery anareo ve isan'andro? Tsisy dokotera mijery anay zany fa olona maka température foana ny tonga eto madame. Fatima zao confiné avy Paris. Confiné où? Ici à Manarapenitra. Zay fa ty zany. Fa le problème zany nanomboka mercredi zany zay tonga avy zany sisy nakasibosy ray zany zareo aminay. Ici zao d'accord. Manday raha mihitsy fa le izy zany tokony mba misy zany minimum de service. Namenanay zany le chambre zany namenanay io chambre mahay tenanao gauche à droite. Io. Et nalaiko zany mipetraka zany zay. Fa au moins zany mba misy kasibosy zany zay mba hoe tsy be zany zay tsy hoe température zany. Tonga eo zany le olona température maraina 4 heures du matin mora mitorimaso. Température minimum matinale c'est vana. À 18 heures test tous les 4 secondes. Nefa ni non température tous les 4 secondes nefa test zany zay hatramin'izay tsy mbola nao test. Depuis mercredi jusqu'à maintenant on est samedi, il y a personne. Docteur c'est asa dimanche non dia fa manoloana ireo fampanantenana sy fanomezan-tokona ataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny anampiana ireo mpivarotena amin'izao fotoan-tsarotra eto amin'ny firenena izao dia teny andravoangy teny ny mpanao gazetiny MBS no nanao fanadihadiana Asinandre Malala sy tahiriny ena. Herinandro zany simba ny asan'ireo mpivarotena eto an-drenivohitra noho ny fihiboana an-trano izay tsy maintsy atao na dia eo azy izany fihiboana izany dia tsy maintsy mivoaka an-trano izy ireo raha ny nambarany noho ny tsy fananany vola satria ilay vola nampanantenan'ny filoha dia mbola tsy azo hatramin'izao
na dia manana karatra manamarina amin'ny mampivarotena azy azy ireo. Fa hatramin'izao zany zay enina le teny filoham-pirenena hoe mahazo ray hetsy daholo makorelle nefa zay tondravanga zany mbola tsisy nahazo na ny ray arany. Noho tsy fananana dia tsy maintsy mijoro tendravanga zany tenena tsy mahazo voaka fa misy aretina zay zany tsy maintsy voaka zay raha tsy naterany sakafo ina no hoanin-janakay ho fatran'olona vidin-jiron'olona tsy maintsy alohanay tompotrano anga malalan'izany hoe mama misy aretina fa tsy mandofatrano nareo tsisy an'izany mihitsiny dia tsy maintsy voaka zay na dia tongotra be zany kady kely ihany mipetraka dia mandeha tongotra miala marainy zay na hanina hoanina izy dia ronjato zao dia tananay amin'izao zay mbola tsy lafo satria matahotra le lehilahy anjehan'ny polisy zare satria tsy mahazo mandehandeha zany dia mivovitsoka daholo ny lehilahy dia zay zany mipetraka ohatran'izao fotsiny zay miandry andro eto zay manana karatra mihitsy zay sy zalina ny fanaovana visite dia misoratra amin'ny naranay daholo ny chambre rehetrarehetra Tondravanga zay zany manaprofo fa tena mpanao visite mihitsy ny misy mangataka ny fitondram-panjakana hijery azy manokana araka izany ireto mpivarotena ireto. Ty vaovao manaraka hoentina aminao ty kosa dia mahakasika ny resaka confinement na ny paikady apetraka amin'izao vanim-potoana ny fiboana izao. Na eo azy ireo fanentanana maro atao amin'ny tokony hijanonana any an-trano isoroana ny mety mba ho fiparitahan'ny Covid-19 dia rano araraka an-tany zany mbola be ireo mivoaka ny trano fen'olona eny an-dalambe tomitoy ihany ny fiainana andavanandro. Androany hariva dia namoaka ireo alika mihitsy ny teo anivon'ny Zandary androana ireo olona ody any an-tranony. Hita zany teny Ivato, Ambohibao, Talatamaty ary iverina fa atao erana Antananarivo mihitsy zany atoato. Mbola misy fatorana aloha ireo alika ireo androany fa ho avy hoy ny tompona andraikitra ny andro amelana ireo alika ireo andeha irery ka anenjika ireo olona mini miriary eny rehetra eny. Fa mbola amin'izao fiatrehana ny coronavirus zao ihany dia misy ihany koa ireo fietsika tokony atao hisorohana ny fianaka ity virus ity. Misy ireo olon-tsotra miaina eny anivon'ny fiarahamonina eny mahita fomba fiainan'ny vahoaka eny izay ahina mafy ny anamora fa ihany koa ny fiparitahan'ny coronavirus eto Madagasikara eny koa. Ny andindinin'izay hoentiny Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina. Tsy tokony olona fotsiny amin'ny fihiboana trano ny mpitondra fanjakana amin'ny fanaraha-maso atao amin'ny ady tsy paritahan'ny coronavirus eto Madagasikara. Toy izao matsy ny fiam-potoana ahafahan'ny coronavirus miaina. Mahatra 5 andro ny fahaveloman'io virus io eo amin'ny vera. 5 andro izy no velona raha mipetraka amin'ny akanjo. 4 andro izy no velona raha mipetraka amin'ny hazo. 3 andro raha mipetraka amin'ny plastika. Ary mahavita miverina adiny 3 eny amin'ny rivotra. Noho izany dia mila jerena akaiky ihany koa ny fomba fanadiovan'ireo mpivarotra hani-masaka ireo fitaovana izay ampiasainy. Ko dia manasosokevitra eto atolotra anareo mpitondra fanjakana indrindra anareo ministeran'ny fahasalamana indrindra momba ny fisotroana kafe amoron-dalana, ny sakafo amoron-dalana, ny lasopy satria ireo kaopy ireo dia manao va-et-vient foana anaty koveta nefa tsika malala fa avy ampitijora no mahatonga ny mifindran'ilay aretina nefa ilay kaopy tsika fisotroana dia miditra tana tsena misy aretina dia anaty koveta ihany midikodina. Koa mamesosokevitra toko raha zatao alors mba te hisotro kafe ihany dia mitondra zinga dia entina any an-trano raha tena vary na lasopy entina misopera dia any an-trano ka izay sosokevitra toko mangatako mba raisanao tompona andraikitra misy tena fahasalamana ary nareo amin'ny fitondrana. Kafe dia vary, sakafo masaka dia lasopy masaka. Reo zao hitako hoe livolivo foana zany midikodiny nefa ny tsy tsara ny fandray tanana nefa ilay kaopy na ilay sotro raisina tanana dia vera anaty vilia ihany ka dia mangataka ataoko mba ho raisina ilay sosokevitra tsy hoe foanana izy zareo fa reo mamonjy anay madinika fa kosa mba entina amin'ny zinga na entina amin'ny vilia dia zavatra sakafo mety hoanina atao. Raha nytatitra ofisialy nivoaka ny atoandro teo dia tafiakatra 20 ireo voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Izany hoe olona roa vaovao indray no voamarina fa mitondra ity tsimbokaretina ity eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia mandalo fotoan-tsarotra ny fanaovan-gazety malagasy. Androany dia nisy ireo nahazo lettre de mise en demeure izay ambara mivantana tamin'ny fahitalavim-pirenena mihitsy. Ny andinindinizay rahanao eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Fa le izy hoe fiaraha-mientana sa didiko fe lehibe io ny fanontaniana mipetraka izay miantefa manokana amin'ny ministeran'ny serasera. Isan'andro vaky izao
tsy misy andro mandingana mantsy dia fandrahonana sazy lava no arangaranga amin'ireo hainao manjery tsy miankina sy ireo mpanao gazety. Androany zao dia fahita lavitra sy onjam-peo maro no tratra ny lettre de mise en demeure. Nambaran'ny ministry ny serasera fa tsy mandefa ny fandarana miara-manonjy izy ireo na mandefa ihany fa manivana izany. Iverina fa amin'ny vanim-potoana toy izao dia ilaina ny fifampiresahana satria adidy raha manana ny fitaizana ny vahoaka sy ny fampitana ny vaovao. Isany mizaka ny mafy ny mpanao gazety amin'izao satria raha tsy voarahona ny akatona na ampidirana amponja dia hiarany tsindry ataon'ireo mpitandro ny filaminana sasany eny amin'ireny sakana na bariera ireny. Mbola maro hatrano mantsy ireo mpanao gazety ny voasakana manao ny asany na mahita olana rehefa ody avy miasa ao aorianany ny amin'ny valoralina. Baiko midina miovaova isa-minitra no antony na eo azy ireo fanazavana maro avy amin'ireo tompona andraikitra. Fa tatoato dia hita ho nanano sarotra ny asa fanaovan-gazety indrindra eo mpanatanterahana ny asany. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety mba amela malalaka azy ireo anatanteraka izany amin'ny kalalahana. Ny andindin'izay hoentiny Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny enatrany. Iza daholo ny tokony tsy angataka ety. Ianareo mpanao gazety dia tsy mila alalana. Raha mpanao gazety nanao ny asany izy avy ny asany izy certifien'le tokony alalaka ny mpanao gazety. Tokony alalaka ny mpanao gazety. Ya, nareo manao ny asa, nareo ny ampitan'le izy. Ona mund tsy ampalalaka nareo. Io ny valiteny taleny ATT Omaly raha nanontaniana mikasika ny fepetra sy ny alalana tokony ananana ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Mbola sy maharonana ny sarotra ny fivezivezena ho an'ny mpanao gazety androany maraina. Saingy efa nisy kosa ny fifampiresahana. Antsoavo no ataon'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety. Eto dia manao antsoavo ny tenako amin'ireo tompona andraikitra. Maro na tompoko fa samy varotaina na mpitandro filaminana na mpanao gazety miatrika an'ity aretina mahavalana areto mandoza coronavirus ity. Samy manao ny asany araka ny tokony izy. Zona ireo mpitandro filaminana ny misava ny karatra mampanao gazety sy ny otokola. Ary azoko antoka fa tsisy osoka ireny satria azonareo mpitandro filaminana atsoina ny lehibe ny orinasa amin'ny rehetra fanaovana gazety ireny ho fanamarinana. Fa ny mitazona azy ireo ela be amin'ny toerana sakana anankiray no somary manahirana ka iankaviana ny fiara-miasa aminareo mpitandro filaminana. Oka re tompoko mba samy hanao ny asany araka ny tokony izy. Samy efa vizana isika vao herinandro montsy zay raha nareo mpitandro filaminana eny amin'ny dalana na izay mpanao gazety mivoately sy maintsy mikaro vaovao. Fa raha mbola ho ajaina ihany ny zon'ny firenena azy vaovao amin'ny lafiny amin'ny endriny rehetra dia oka re tompoko antsoavo ny atao aminareo mpitandro filaminana na miaramila na zandary na polisy isika efa mifampiresaka raha teo mahakasika ny fahamelana ny mpanao gazety na asany mba oka mba irindra araka izany ny baiko omenareo. Ary raha misy fiovan'ny baiko omenareo ihany amin'ny sakana sany hafa reny dia mba ampahafantariny aloha koa ny mpanao gazety ahafahany manday fepetra fanitsy amin'izany. Mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany dia tandidin-doza ny asa fanaovan-gazety amin'izao fiatrehana ny Covid-19 izao ary isan'izany Madagasikara. Nisy ny antso nataon'ny RSF na ny Reporters sans frontières aty Afrika ho an'ny fitondram-panjakana isan'ny voaresaka tao anatin'izany ny momba ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ny andindin'izay hoentin'ny Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Fiantsina, fampitahorana, fisamborana io no mahazo ireo mpanao gazety aty amin'ny kontinanta afrikanina izay mitady vaovao na manao fanadihadiana momba ny coronavirus. Sivana sy fanliana ny aino manjery mitsikera no manjaka ankehitriny hoy ny Reporters sans frontières. Ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety dia tsy tokony ho tsonitsinyavina amin'ny ity valanaretina Covid-19 ity hoy Arnaud Froger, lehibe ny bureau-ny RSF aty Afrika. Ny fikatsahana ny matianina amin'ny fampalalana dia azo inona fa iray amin'ireo fomba tsara indrindra ifehezana ny fianaky ny virus. Mampirisika ny manam-pahefana amin'ny firenena rehetra ny RSF mba tsy anao ny ady amin'ny alalan'ny fifehezana ny mpanao gazety fa ny mba ampiasa ankahalalana mba ahafahany manome vaovao tena marina sy matianina ho an'ny vahoaka amin'ny firenena manoloana ity ady amin'ny Covid-19 ity. Ny zoma 7 amin'ny 3 Marsa dia nahitana tranga 7 amin'ny 7 sy 300 i Afrika
ary 90 no maty tamin'ny coronavirus. Saika ny 520 amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona afrikanina no voakasiky ny arety mifindra ankehitriny ary ara ny fifehezana ny mpanao gazety amin'ity kontinanta ity amin'ny alalan'ny lalàna. Toy izao no santionany amin'izany fifehezana ny asa fanaovan-gazety izany. Ho an'ny eto Madagasikara, voarara ny resaka antso antarby na ny phoning na ireo fandarana izay mampiditra antso mivantana. Ao amin'ny RDC, mpanao gazety ho an'ny Alfajari TV no nenjehan'ny polisy raha nanao fanadihadiana momba ny confinement ireo olona voakasika atao amin'ny toerana izay misy azy. Tany Senegal, mpiasa ny fahitalavitra iray no nahazo taratasy avy amin'ny polisy. Any Uganda ohatra, dia notafihin'ny polisy ny mpanao gazety iray ary lasan'izy ireo ny vola sy ny fankatsary teny aminy noho ny fiezahana andrakotra ny fanakatonana ireo bara tao antoerana. Any Nigeria, mpanao gazety maromaro avy amin'ny fantsim-pahitalavitra TVC no nenjehana ihany koa. Tany Ethiopia, dia mpanao gazety roa avy amina gazety vahiny no nendrikendrena ho nitondra ny tsimokaretina tamin'ny alalan'ny troll ka nanaovan'ny olona fitsaram-bahoaka tamin'ny tambazotra izy ireo. Mpanao gazety Ivoriana roa no voasazy andohonitra 5 tapitrisa tsirairay avy rehefa nolazaina fa nanaparitaka vaovao diso tany Côte d'Ivoire. Fa nanao fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara mikasika ny fiatrehana ny Covid-19 sy ny fifehezana azy. Ny resaka ady amin'ny kolokolo ihany koa no anisan'ny trindriny tao anatin'ity fanambarana ity. Ny andinindin'izay eo amin'ny sary nitahiriny aina. Taky ny siny mangarara tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra sy amin'ny fanatanterana izany mandritra izao fifehezana ny tsy hiparitahan'ny Covid-19 izao ny Transparency International Initiative Madagasikara. Na anatin'ny vanim-potoanan'ny amehana ara-pahasalamana sika amin'izao fotoana izao hoy ny Transparency dia adidin'ny mpitondra ny manome vaovao feno ho an'ny vahoaka. Tsy tokony atao ho antony tsy hanatanterahana ny fanjakana tsara tantana izany état d'urgence sanitaire zany. Efatra ireo teboka notsopihin'ny Transparency manokana amin'ny tokony hikajiana ho toy ny anak'Andriamaso mba tsy hisiny ny gabraraka. Isan'izany ny fiarovana ny maha-olona, ny fahafahana miteny sy ny fahafahana mahazo vaovao. Tena lahara-pahamehana amin'ny mpanao gazety ny fahafahany mamoaka ireo vaovao rehetra voangony, indrindra fa ireo vaovao mifandraika amin'izao aretin' izao na tsy mifandraika amin'ny etaetan'ny mpitondra azy zany. Izao amehana ara-pahasalamana izao sy ny fihibohana hoy ny Transparency International Initiative Madagasikara dia tsy tokony ho lalana iray ifehezana ny fahalalan'ireo mpanome vaovao. Tokony manao ezaka ny mpitondra amela malalaka ny vahoaka amin'ny tany izay manitikitika azy tahaka ny hoe taizany nahitana ny vola ampitaovana izao amehana izao. Notsopihan'ny Transparency International Initiative Madagasikara ihany koa ny tokony sy ny mangarahara eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Mila petraka mazava tsara ny paikady tsy hisian'ny kolikoly amin'ny fahasalamana. Aoka tsy ho ararotina ny krizy sy ny fahorian'ny vahoaka, ampanakarena hoy ny Transparency International Initiative Madagasikara. Namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny KMF Knoe androany ary votoatin'ity fanambarana ity ny fiatrehana sy ny ady ny amin'ny tsy hiparitahan'ny Covid-19 eto amintsika. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala. Tamin'ny alalan'ny teny mita na ny communiqué no nanaovan'ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena fanambarana. Mitaky ny KMF Knoe ny fampisehoana mangarahara ny fitantanana ireo fanampiana sy ireo masotsivana enti-mamaritra ireo olona marefo. Ny fandrinena manokana ireo olona misehatra amin'ny secteur informel sy ireo voakasika ankolaka noho ireo fepetra mikasika ny fihibohana toy ny mpiseradi ohatra. Mbola manamafy hatrany amin'ny vahoaka malagasy ny KMF Knoe ny amin'ny fanarahana ireo toromarika apetraka ny filohan'ny repoblika mivoaka amin'ny Aino Manjery ahafahana mandresy ity valanaretina ity. Ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena dia mankahiry hatrany ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, indrindra fa ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana sy ara-panjakana isan'ambaratongana ny amin'ny fitsonjovana akaiky ny vahoaka malagasy tsy anavahana amin'ny fisorohana sy fiadiana ity Covid-19 ity eto amin'ny firenena malagasy. Vaovao momba ny ady amin'ny kolikoly mifandraika ihany koa amin'ny fiatrehana ity Covid-19 na ny coronavirus ity. Isan'ireo manaja ny fepetra fampiarana mikasika ny fahamehana ara-pahasalamana hiatrehana ny Covid-19 ny Bianco. Noho izany dia tsy hisy aloha ny fandraisana mivantana ny fitarainana sy ireo fitorohana mikasika ny kolikoly eo anivon'ny Bianco mandritra ny fehim-potoana manan-kery ny fahamehana.
raisina amin'ny alalan'ny finday, ny mailaka sy ny itorka izay hita ao amin'ny tranokalo-mpifandraisan'ny Bianco dia ny www.bianco-mg.org ireo fitarainana ireo. Mandray ireo fitoroana ireo ny bureau-paritry ny Bianco eran'ny Madagasikara. Fa mifandraika indrindra ny amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro sy ny sosialim-bahoaka dia filaharam-be avokoa ny fatsakana rano teny eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Teny André Sourteny no tsy nandeha mihitsy ny rano izay nanaovan'ny mpanao gazety ny MBS fanadihadiana velotaraina araka izany ireo mponina. Jessica Miray sy Tahiriny Aina no tonga tena toerana nanao fanadihadiana. Fietsika iray voalohany anisan'ny any an-tanana ny olon-drehetra ny tokony anasana tanana amin'ny rano madio sy savony matetika isoroana fianaky ny Covid-19. Sarotra ho an'ny ankamaroan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra nefa ny fahazoana rano fisotro madio. Eto Andraisoro, toy izao ny filaharan'ny bidon jaune. Tsy mandeha mihitsy ny rano eto, milahatra fotsiny eto ireto bidon jaune ireto, fa amin'ny alina ihany ny rano mandeha ety rano fitarainan'ireo mponina ary mbola mandeha kely azy. Ranona eto amin'ny 10 alina zareo dia mandeha kely, tena mandeha kely mipompy. Dia amin'ny maraina amin'ny 10 maraina izy ny tapaka, dia miverina indray izy amin'ny 9 sasany, dia tapaka indray izy amin'ny 10 latsaka. Dia ohatr'izao nefany tena ilaina ilay rano amin'ny fanasana tanana. Dia tena mijaly be ilay mponina aty ary izay izany tokony ataon'ny jirama amin'ilay vendon-draharaha amin'ilay rano. Rano isan'alina dia eo zara fa mandeha dia tapaka amin'ny alina mandeha. Tsy mandeha amin'ny tonto zao fijaliana fa mivary aloha dia mivary dia mijaly ny olona mijaly. Ny azo za zao manana zazakely, ny zanako tokony anasa tanana foana, ny rano tsy mandeha, indraindray ary io amin'ny alina miandro eto izay amin'ny 10, amin'ny ray io rano vao mandeha, tonga ny amin'ny 4 latsaka dia efa tapaka ny rano. Dia tsy mahazo kory ianao mandeha toron-tsororo isaniky ny olona nefa ilay izy, tonga ny amin'ny toronay tsy mandeha intsony ilay rano. 3-4 fotsiny no mahazo amin'ilay tokantrano dia tsy mandeha ilay rano. Dia mahazo rano ampiasaina venareo? Ary za zao tsy nahazo rano fa tany Doba zao ny naka. Za zany miangavy mafy an'ilay jirama aza mba tapahana ilay rano Andraisoro, mivary aty efa mampijaly ny rano koa mbola mampijaly. Tsy ny aretina intsony aty Andraisoro ny afaty fa ny ahonanana. Le rano zany tokony andeha foana fa mijaly tena mijaly izay amin'ny andro alina amin'ny 10 amin'ny 12 alatra amin'ny 2 maraina milahatra rano fotsiny, tsisy toromaso zany. Saika filaharana toy izao avokoa ny borne fontaine rehetra tamin'ny lalana nandehananay Andavamamba sy Ilan'ny Vato rehetra iny. Na dia eo izao fotoan-tsarotra mahazo any Madagasikara izao sy izao tontolo izao dia fotoana iray manandanja eto amin'ny tantaran'i Madagasikara. Ny andron'ny 20 martsa atserovana ireo mahery fo ny firenena kanefa hiavaka kely izany fankalazana izany rapitso araky ny fanapahan-kevitra niraisiny ny fitondram-panjakana. Njavandre Mahefa sy Mathieu Princy. 20 martsa 1727 20 martsa 24 feno telo amin'ny 70 taona rapitso no ankalazana ny tolona nataon'ireo mahery fo malagasy ho fitakinan'ny fahaleovan-tena sy ho mariky ny fitiavan-tanindrazana. Manoloana ny zava-mitrangy eto amin'ny firenena nefa dia voarana ny fankalazana ny hetsika izay mety hiteraka famorim-bahoaka mba ho fanajana trano lamina efa napetraka ho fisorohana ilay aretina coronavirus eto amintsika. Intsakilany misy ihany ny fanaterana voninkazo ho tanterahan'ny filoham-pirenena sy ny solotenan'ireo manambonina hetra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny ministry ny fiarovam-pirenena ary ny sekreteram-panjakana miadidin'ny zandarmeriam-pirenena eny amin'ny mozole raha ampitso. Izany dia tsy azo atrehan'ny rehetra na iza ankoatra ireo voalaza ireo ihany. Araka tonantsika ny vaovao kosa dia eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Nisy ny antsoavy nataon'ny ONU androany ho an'ny firenena aty Afrika. Ny votoatin'izany dia ny loza mitatao noho ny tsy fitandremana amin'ny fiatrehana ny Covid-19 ny andindininy izay, hoentin'ny Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Famatsim-bola mitetina $3,000 no omena ny Afrika ho an'ny ady amin'ny fiparitany ny Covid-19 tao amin'ny haino manjery ny RFI sy ny France 24. Ny sekretera jeneraly ny ONU Antonio Guterres no nanamafy sy nampafantatra izany. Ny filohan'ny firenena mikambana dia naneho ny taony ho amin'ny kontinanta afrikana ny amin'ny mety ho fahafatesana maro
tsy ny tsy fifehezana ity tsy mikaretina ity no mafisina fa sarotra ny fifehezana io tsy mikaretina io aty Afrika raha tsy misy ny fahasapatenany tsirairay sy ny finiavany tsirairay hiady amin'izany nanentana ny vahoaka aty Afrika arak'izany ny vondrona Europeanina mba andray fepetra entitra sy matotra mandraona ny ady atao amin'ny tsy fiparitany tsy mikaretina ity aty Afrika tsara ny mampatsiahy fa firenena misy 520 ao amin'ny firenena mikambana no efa lasibatra ny tsy mikaretina coronavirus io hatreto efa nisy ihany koa ny antso nataony teo anivony ONU tamin'ny alalan'ny mpiaro ny zon'ny olombelona mba hijerena manokana ireo voafonja sy ny tena marefo kanefa mamita ny saziny any amponja ny mba tsy hiparitany ny COVID-19 ity dia ny maresaka iraisam-pireneny ihany koa tokolasy tomoko vavy no nanakatonanay ny fotoana teto tamin'ity alina ity ankasitrana hatrany ianao tany atokantrano miaraka amin'ny fampalalam-baovany MBS mankasitraka ireo teknisianina sy ireo mpanao gazety miara misalahy hatrany veloma tompoko